eo amin'izay pejy politika izy ihany dia fanosorapotaka ny fitondrana ankehitriny ary indrindra ny foloan'ny repoblika ny fampelezany vaovao izay tsy mitombona akory momba ny mpanolontsaina Nicole Andrianarivo araka ny nambarany minisy mpanjakana Rivo Rakotovao nandritra ny resaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany tolakandro tetsy Anosy. Mikendry ny anosim-potaka ny fitondrana ankehitriny ary indrindra ny filohan'ny repoblika ny fampelezana vaovao izay tsy nitombona akory ny momba ny mpanolontsaina Ramatoa Nicole Andrianarivo. Manelintsao fotsiny io raha sanatry marina ane ilay izy dia tena ataoko hoe zavatra ngeza be zany teto amin'ny firenena raha sanatry reny marina matadidinareo tsara moa tamin'ny fotoanandro fa tsy tahiteny an'ilay izy tamin'ny anosorapotaka hoe naka vola 40 milliards tao amin'ny trésor dia aizary zao ilay izy fa dia hosorana fotaka dia tonga indray amin'ny ilany conseil spécial ny président fa raha sanatry tokoa lavo tamin'izany izy dia anao fantatry ny besinimary zao vao marina fa dia zavatra montage fotsiny no ataonao ary rehefa anao amin'ny tany ny voninahitry ilay olona zero tsara rehefa kelikely eo tsisy miresaka ntsony dia ohatrany hoe dia samy mialy iny mba resaka tsy azo iny zany foana ve tondrana firenentsika dia zay aloha dia raisinay mihitsy ireny hoe fanampotanana fanamposiketana na tena hoe atteindre ny filohan'ny repoblika ny resaka hevitry manokana zay raha fahitana an'iny raha sanatrika marina iny hoa dia tena raha be teto amin'ny firenena fa vovovo zao fa tsy marina ilay izy aloha raha mba nieny rehetrarehetra dia aleo zay mba nanoratra azy zany mba anana honnêteté intellectuelle ilaza hoe diso izy io no nambara minisy mpanjakana Rivo Rakotovao raha resaka tamin'ny mpanao gazety androany tolakandro teny Anosy. Ny mampalahelo anefa hoy izy dia zary lasa vitavita ho azy ireny raharaha ireny raha tokana nimba ny voninahitra ilay olona vosiketa. Raha nanao jery totika ny zava-bitana nandritra ny taona 2024 sy ny vinavina ho an'ny taona 2024 minisy mpanjakana misana antetikasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanajariana tany ary ny fampitaovana dia nanambara fa mifametrahana ireo lalàna maro samihafa ny dingana lehibe tanterahana. Ny fampiarana ireo lalàna sy ny fametrahana ireo lamina vaovao amin'ny resaka fanajariana tany. Raha za manoka dia ireo le réforme be dia be noentina tamin'ny lalàna zay no lazaiko hoe misy zavatra atao mba ahafahana mametraka tsaratsara kokoa ny politika izay hoentina satria ohatrantsika fa ireo lalàna momba ny fananantany fanajariana ny tany ho aso la PPP zany nefa dia tena tsisy teto dia manjavozavo ny fiomana fiarahana amin'ny olona ary anisany nanatara ihany zany amin'ilay ataoko hoe le projet satria manandry an'izany zany olona ataoko hoe zany lehibe indrindra tsy manala n'ilay mety vita ny sasany tsy vita ny sasany amin'ny andavanandro kanefa misy manantena fa rehefa vita zay réformana texte ngezabe zay dia anatin'ny cadre légal novonalo projet ngezabe rehetrarehetra eto Madagasikara anao misy anaova tsika fa ny investisseur zay anatin'le sécurisation d'investissement maro nefa nisy narosy le PPP fa zao zany izy efa sécuriser le olona mino azo manantena fa irobiroby amin'izay lay fitokisan'le olona dia metraka an'ireo fotoafitasalehibe fa io tolakandro io no ny fampitoana ny mpiasa ministera mpanjakana misana antetikasa amin'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana vary menaka ary akoho ny eto ministera nanamariana ny fankasitrahany ireo mpiasa ny ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona.